resaka virement dia misy reba nampiasaina dia sendra fanjivinjavatra zany fa lasa ohatran'ny hoe tamin'ity volana janvier ity koa zany miaraka latsaka tamin'ny fampitomboana 10% le fampiasana amin'le riba dia ohatra somary misy zavatra mifamafao kely zany tamin'ny fanatetarahana ny virement kanefa natao zany zay a dia araka ilena lazaiko teo a positionné androany raha pisy farafatarany ny karama mampiasa mpanjakana. Nahitana fadisoana ny karaman'ny lasasiny ny fanovana tao tamin'ny fikirakinana ny programmation tamin'ny fanaovana karama ary misy édition spéciale amin'ny ilay karama latsaka iny. Noho le araka nazavaiko teo nampitomboana ny karama le 10% noho le fampiasana le riba vaovao koa dia tao amin'le programmation fanaovana ny karama mampiasa mpanjakana zany dia misy miaratsina aloha amin'le telo baiko hoe misy rubrique zany ohatran'ny hoe latsaka tamin'le calcul le fikajanan'le izy aloha ohatran'ny hoe somary mekanika ihany kanefa ny ataona moa fa hoe le programmation amin'ny mamekanika anazy zany dia tonga dia manao automatika fotsiny ka marina dia marina hoe misy tambina karama zay hoe tokony raisina ohatran'ny isam-bolana noho le programmation nandisan'le izy zany dia latsaka tamin'ity volana janvier ity efa fantatra zay rehefa mijerenay akaiky fa dia ny fanapa-kevitra moa tato amin'ny ministère ny finance hoe tsy maintsy averina amin'ny lona io le rubrique latsaka io ary zay raha dia efa nanapa-kevitra mihitsy hoe tsy hoe hiandry amin'ny karama manaraka voafemoly zay fa hanao édition spéciale atoato malaky dia malaky azahoana maneno amin'le zavatra latsaka iny. Miezaka namazao hafa ny repikirakirany karama ato amin'ny ministèrany tekobola sy ny fitampanam-bola ary nanome toky ireto tompona andraikitra fa tsy misy fahatarana ny fandaovana ny fisotrondronina ny tetona folo sy roa arivo ity ny volana marsa ho avy zao ny fotoana fandaovana ny fisotrondronina fa ho rapelena hatramin'ny volana janary folo sy roa arivo. Voalaza teto fa mitentina eo amin'ny 10 miliara ariary isam-bolana ny vola andaovana karama mampiasa mpanjakana ka miisa roa alina sy ray hetsy eo eny ny isan'ny mpiasa mpanjakana lasa eto Madagasikara. Izay mikasika iny faraky ny fanarahantsika teny amin'ny fiandohany vaovao dia nitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny lapa-mpanjakana Ambohitsirotra tamin'ny takariva teo ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita Andrindrina Rajoelina. Ny antony fiaonana dia ny resaka fifidianana hatao eto amin'ny firenena saingy ny daty izay hanatanterahana azy araky ny efa nambaran'ny filohan'ny Rajoelina teo dia raha midinika amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo herivelona rehetra. Atoato moa dia hisy fivoriana manerana izay daty izay fa izay fifidianana izay dia iankinany fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny sy amin'ny antsipiriany mihitsy ka noho izay dia naharitraritra ny adi-hevitra ary be dia be ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety. Jean-Emile Belson eo amin'ny sariny miora hariny aina. Ahoana ny amim-roapolo-marsa fanontaniana voalohany avy amin'ny mpanao gazety. Mikasika amin'ny daty ny roapolo-marsa io izay misy mifilarena hoe ito dia tsy misy mihitsy na antoko politika na ankalafikely izy no ampenteny fa fanapa-kevitra manokana hoe ny generala ny fifidianana zay atao satria ny fitondrana tetezamita dia mieny ary volana ny anapateraka ny hevitry ny besin'ny mara rehefa natao fivoriana teny amin'ny centre de conférence internationale tamin'ny fagelina sy ny tafito ny volana janoary lasapeo dia nanapa-kevitra ary betaka misosotrivitra mivoaka tao mikasika ny fifanafonsenia sy ny daty tokoa anaovana ny fifidianana ka misy fivoriana atao tsy hoe
andraisana mihevitry ny be sy ny maro hoe oviny no aoatao ary afatarany sasany ary mieritreritry ny be sy ny maro indrindra fa eo fiarahamonitenanena anatampenana ny fividianana zany hoe hivoaka asoatsio zany dia ifanahana ary efa mivoaka idatsio dia tsy misy intsony ny olazaina hoe fanavakevitra manokany na hoe unilatéral fa mivoaka alan'ny ampiavokely na indrindrindra fiarahamonitenanena sy ireo mpano politiky izay mitantana rapitso raha rapitso any matsy ny zava-tampetraka ankehitriny fa tsy mpano politika izay mizizy amin'ny manokana mikasika ny fatsony seniny dia unatsika panogazety moa dia mizavatra tiako olazana amintsika fotsiny dia mifatsony seniny io dia maletena tanteraka io tsy misy olona abatsy amin'ny hoe amin'ny isafina amin'ny folo zany ao anatin'ny bureau zay misy mpikambana amin'ny folo dia olona tsotra daholo zany hoe misy minanakona fratra hoe fa somary lavalava ihany izy reto misy olona ao avadana amin'ny avadana journaliste anankiray ao avadana avocat anankiray enseignant de droit zay zay atolotry ny doyen ny faculté amin'ny droit de l'université misy ny olona zay miandro ray avy amin'ny zon'olombelona ray avy amin'ny corps ny administrateur civil anankiray avy amin'ny organisation œuvrant pour l'éducation des citoyens animateo dia avy amin'ny observation des élections na ny fiarahamonitenanena zay zamitsy ankehitriny io dia olona maletena tanteraka zany io mikambana mosiny io ary io fa chance ho an'ny Madagasikara zao tetezamitsy zao chance ho an'ny Madagasikara satria tanora ny mitantana mitezamity ary tanora tsy mikiny amin'ny sezany fa tanora tena volona anovo sy ametraka rafitra vaovao ho an'ny taranaka faramadiky ary zay zavatanay ary izay tanana ankehitriny dia aokazava tsara mihitsy fa tsy manana ary tsy ekenay ny hoe anodikodina mivalana amin'ny feom-bahoaka na angalavato ao anatin'ny fanaovana amin'ny fividianana misy rahotra bebebea anovatsika amin'izay zay zavatra tanjona bebea ho apetratsika amin'ny fividianana zay ateratsika atsoatsy fantaniana ray hafa koa ny amin'ny fampiasana ny antony hoe bulletin unique militray amin'izay dia efa mbanombeningeny ary zay koa zavatra resatsika eto androana fa ny fahitanay azy indrindra fa ny fitondrana tetezamita ankehitriny dia hoe any lalatokana ihany no amoarany firenena malagasy amin'ny zavatra enana ankehitriny dia ny fividianana ihany ao anatin'io zany dia mipetraka ny fanontaniana hoe ray osana ny fividianana hoe itsika mbola ilaina ve ny fiarahan-tavana zay ny fanontaniana mipetraka amin'ny fahitana azy dia zay no nanaovana nanany hoe fividianana ao anatin'ny fotoana fotsy satria tsy mendrika miaina ao anatin'ny transition ilabe mivoaka malagasy ka misy tosikevitra sy vaholana efa rehefa amin'ny communauté internationale zay nay fa tokony enregistrage sy ekeny izy ireo satria ny palefana dia ny vahoaka ny tompony ka reo ny vahoaka no maniforme indrindra amin'ireo fividianana zany no tiako lazay ao amin'ny io hoe fanjero amin'ny araka amin'ny juriste fa ao anatin'ny hoe ahafahana manao contrôle tsy mikarite mihitsy ao anatin'ny volet droit an'le olona mba hoe anafelany na ny safidiny satria tsy milareka hoe mijery amin'ny safidin'le olona iny ka zay moa efa misy texte efa voakarakara sy milalana efa mikasika an'izay fa efa hitanay mihitsy fa afaka ary azo atao ny manao an'izay mba ilana miosika fa indrindra io koa ny tiako anampiana an'izay betsaka ny faritra eto
eto Madagasikara no atatsika satria zao maizamaiza leanao amin'ny ilan'ny Madagasikara efa miaraka ny ordinateur